Ci conférence de presse zay natao teto Antananarivo miaraka amin'ny mpanao gazety maromaro tsara loatsika agnamina asiny Andriamanitra zay nahary atsika ary koa magnaja olo-masiny jiaby zay namen'Andriamanitra fahasoavana sy hery ary koa magnaja ny ray aman-dreny malagasy jiaby magnerana ny nosy ny tegnanay ary magnaja ny fanjakana jiaby zay eto Madagasikara ary indrindra koa magnano episodina ny mpanao gazety zay navy ary magnano mbalatsara ny vahoaka malagasy jiaby magnerana ny nosy na any ivelany mbalatsara jiaby atsika jiaby manamona daholo akory aby. Ino mani votoatiny le resadresaka androany tsy hoe sagnatria andeha hagnenjiky namagna na hagnenjiky ny fanjakana na hagnenjiky ny seni fa hitatsika iara-mahalala retry tamin'ny alohan'ny fifidianana tamin'ny premier tour efa nisy maro zavatra tsy mety mikasiky ny lisam-pifidianana ary indrindra koa nefa niady an'igny zegny zahay efa haitsika malagasy jiaby zany isan'ny namany zay nitologno tamin'izegny zavatra zegny nefa naroso ihany ny fifidianana rehefa vita ny fifidianana ny fodinana faharoa mbola nisy koa ny hosika sy ny alabato zay nagnerana ny nosy Madagasikara de nilahatra koa zahay mikasika zay zavatra zay ary nametraka ny fitoriana tany amin'ny parquet nametraka fitoriana tany amin'ny seni nametraka fitoriana koa tany amin'ny HCC hitatsika moa izy iny hoe tsisy tohiny ialagnatsiny sagnatria zany nidonia no hoe hagnenjiky ny fanjakana fa tanindrazantsika sy fa tsy kilalao ka loza ho an'izay misangisangy amin'izay zavatra zay nataotsika nalefa ny fiodinana faharoa tamin'ny 19 décembre lasa teo nefa mbala misy raha tsy mety zay ananana proof ary mariky zay tonga tany omaly tany amin'ny seni misy olo-tegna avy aty amin'ny numéro 25 nagnano confrontation tany be da be ny raha lesoko sy osika tratra tao ary koa ny any faritany marobe zay le hoe agression physique na hoe mamono midaroka amiko zegny maha mpanakanto ny nidinia zao Reine du Salegy maha malagasy zany indrindra ary maha reny zao satria ny firenena io raha dinitsika misy teny reny ao anatiny ao malahelo zahay efa hitatsika ny crise zay nandako eto amitsika moa va mbola atao koa ny raha avy any crise satria tsy tsara ny olo zay olany eo amifangalaram-bato sy amin'ny zavatra tsy mety no alany izy eo zay ny teny hoe mba alevako amitsika fa samby mieritreritra aby zay ny ao amin'ny seni malagasy ve anareo sahinareo va amin'izay zavatra zay araka zay profo zay misy eny an-tagnany mpanohana ny candidat numéro 25 sahinareo va no hamoaka zavatra maloto amin'ny ty resam-pifidianana ty amin'ny tandrazantsika amin'ny asiny tandrazana malagasy mba malagasy ihany anareo olombelogno ihany anareo hoe sakinareo ve magnano an'izay hoe raha fahita hoe zavatra osika raha sagnatria nisy vola sary vengana zay vola zay amiko mahareny zao za teo maha mpanakanto zany indrindra koa tsy ekeko zay ny zavatra zay ary tsy ekenay zay ny fisian-draha zay amin'ny malagasy rehetra maliarana nosy tsy mety zegny ary mbola maromaro koa namako iteny koa eto ameko fiteneny falmiarahaba malagasy rehetra tanora zany jogoety any amin'ny seni masoko miresaka amin'ny senia eto betsaka zavatra tsy tomombana na tamin'ny premier tour fa mbola nandefitra ny candidat numéro 25 ankehitriny efa tena ady ty tsy manaiky tsony ny numéro ny mpanohana ny K25 satria tena hita profo mibaribary ny fangalarana ataon'ny senia ho an'ny candidat anankiray ka eto zany zay dia manentana ny olona rehetra manohana ny K25 mba hijoro mba tsy anaiky tsony ny zavatra misy satria efa BDB tena BDB anisany chef de chantre atao amin'ny 3e arrondissement nahita zavatra BDB tonga Monsieur Besandry tsy mety manao encre rehefa mandeha mifidy fa raha tsy mijoro zany izahay mitabataba Monsieur nalohatra andreo dia BDB ny alabato tao afaka mifidy any alavitra andreo zany mety efa tany amin'ny faritra hafa reo zany mifidy
dia tonga zay vao tonga tao Ladravoangy tsy ekena zavatra ohatr' izany tena tsy ekena satria reo amin'ny enina maraina dia efa tonga ao dia tsisy mpanao gazety zay tsy le zavatra tsy homanina tsy afaka maka sary variana miady amin'ny zareo satria zareo tena miseho be sandry mandeha manao an'izy tsy mety hatrizay tsy misy an'izany teto amin'ity firenena ity fa amin'izao dia tena fandrobana tena ahariary tena hoe fanaovana tsinitsinina ny safidim-bahoaka 2009 zay nitolona teto amin'ity firenena ity mba hiverena président Ravalomanana tsy nitsahatra nitolona izahay mbola misaotra an'Andriamanitra fa velon'aina somatsara mbola io izahay io mijoro tsy anaiky tsony satria mbola efa tena andohalika ny rambary ka ho antsika rehetra tanora sy izay rehetra nitolona nandritra izay fotoana izay mijoro fa fotoanan'izao ijerentsika no avynyity firenena ity arovantsika ny safiditsika andaotsika hijoro fa efa tsy rary mitsony ny ataon'ny seni miaro ny kandida anankiray ankehitriny amin'ny fahita lavitra dia sa mandefa zavatra tsy marina apotra ny tableau diso nefa mbola ekely ny fitondram-panjakana mahazo rariny amin'ny olona toanany sy ny anina resa-bola daholo zany koa manainga malagasy rehetra tena manaika fa tena maro anisa ny olona mifidy amin'ny président Ravalomanana mijoro mitsangana amin'izay aoka zay nitolona any an-trano fa mitsangana amin'izay indrindra fa isika tanora betsaka miteny fa anazy ny tanora ao amin'ny président Ravalomanana ny tena betsaka ny tanora mitsangana isika andao anohitra ny tsirariny avoainy seniny tena marina ao amin'ny fifidianana io na atao confrontation isaky ny bureau de vote manana délégué BDB zay nanao légalisation reo délégué reo natao certifié ny anareo délégué reo dia hojerentsika signature ny délégué be no mipetraka eo amin'ny bureau de vote raha samanao an'izany ny seni io zany na hevitra no famoahany seni mivalififidianana tsy olana mihitsy raha izay no mahasoa firenena andao atao zany fa efa tsy rary mitsondra ny safidim-bahoaka ho ahodina lavo zao efa nandefitra zay 2013 tsy andefitra tsony zay amin'ity satria efa potika ny firenena potika no avyny tanora asan'ny jolay tsy aroa tsy voafetsony dia ho sanatrika hoe mbola izany any ny ainana eka agnampiako zegny koa mikaiky atsika malagasy jiaby zay na nifidy ny 13 na nifidy ny 25 raha tokafa hoe tianao tafita amin'ny rariny amin'ny fifidianana ho président filoha-pirenena azo antoka ary mazava tsara tegna lanim-bahoaka tokony hitsangana daholo ary amin'ny seni satria mbo tianao hita ny marina satria araka fagnazavan'ny rahavavy tato zavatra be da be osika ary zavatra tsy mety ve sainy seni ve agnaboaka an'izay tanindrazana antsika neto efa tsy kilalao tsy fitiavana ny atso tsy fitiavana ny ary fa ny fahamarinana ka aza magneky ny vahoaka malagasy aloha mitsangana ny vehivavy jiaby mitsangana ny lehilahy agnavitra ty tanindrazantsika ty fa hoe io laingalainga osikosoka io efa tsy mety tsony aza matahotra Andriamanitra mahery Andriamanitra masina miaraka amintsika tanindrazana ty fa tsy kilalao mitsangana ho andeha ary amin'ny seni atsika tsy hoe sanatria ahoeky andeha akorota ary mba mitodika amin'ny fanjakana koa amin'ny firazanana maha-malagasy indrindra fa amin'ny mahazafiny fotsy zahako magnetana atsika zanaka malagasy jiaby magnerana amin'ny nosy mitsangana fa tsy mety io zafiny fotsy tsy magneky raha tsy mety io satria lasa olozany ho avin'ny firenena mitsangana atsika hagnavitro tandrazana atsika ty tsy mety tsony osika tsy mety tsony hoe ny filoha-pirenena ho lany eo dia lany amin'ny alabatso ary ny agression physique efa partout menace de mort aty ary non loi akobara tsy azo atao menace de mort zegny Andriamanitra mangataka anao hitsangana zahay mangataka anao mba hoe ny fahamarinana no hijoro eto efa tsy solo atahotra zay fa hiaro ny firenena hiaro ny tanindrazana raba malagasy vakovoly manerana nosy nitsanganana eto zany dia manohana numéro 25 satria efa tsy rary mitsony ny zavatra ataon'ny seni
mitanila amin'ny candidat anankiray kanefa zahay nangina foana hatram'izay mangina foana zay no le rariny am'le fanajana ny lalàna kanefa kosa trop de trop c'est trop satria ny hoavy firenena mijerevana ka raha zao zavatra atao seny zao ny mbola avela no avelanay no anaovany amoahany fifidianana amin'ny atoato de mety hoe manenina zahay amin'ny hoavy Madagasikara ka manaingy any malagasy rehetrarehetra tsy akanavaka na majorité silencieux zany mba hitsangana daholo mba anoana numéro candidat 25 satria angalarina ny vatony andreseny anankiray numéro 13 ka tsy ekenay zany satria io numéro 13 io nge tsy andeha anatsara Madagasikara anatsara ny ekipa ny mitadiaviny anatsara ny business ny mitadiaviny angorokarena ny mitadiaviny anagotra ny Madagasikara ny mitadiaviny ka tsy ekenay zany satria Madagasikara tsy andrajoelina Madagasikara tsy any fianakaviany andrajoelina Madagasikara tsy any ekipa andrajoelina ka mitsangana ny malagasy tonga ty fotoana zay tsanganantsika andeha hijerena ny zavatra hoe inona marina ny tena miafina ao amin'ny seny ao ka tsy ho lava resaka fa manainga atsika malagasy rehetrarehetra na ny any varatra ny atsimo ny andrefana ny atsinanana mba hijery ny tena marina amin'ity raharaha atao hoe fifidianana nefa mitanila ao amin'ny numéro 13 zay any angambanytenikoeto fa efa eo andalana ny tolony misy ireo manotekely no ataony fomba ny candidat numéro 13 tsy mahazaka resina reo dia tady anankirotany manahoana ny famalina alohan'izay fomba ny K25 amalazay rehefa nanomboka ny fifidianana tsy efa nisy zavatra lesika efa nilahatra ny olona be da be mikasika ny seny ny odina koa ny deuxième tour koa fa nisy tolona koa mikasika ny fangalaram-bato nefa mbola tsy mikasika ny candidat 25 zany amiko zany tsy hoe no misy candidat 25 na tsy candidat 25 na ohatra hoe numéro 13 natao ohatra an'io tsy nekenef koa sy tia tanindrazana eto fa tsy raha hoe fanavakavahana an'izaniza fa ny tanindrazana no tsinjovy atsika hoe midradradratra hoe malagasy mataton'Andriamanitra tian'Andriamanitra mandeha l'église mandeha mivavaka nefa zao ve ny zavatra atao ka za tsy magneky zahay malagasy zay tia tanindrazana malagasy vonona hagnavitra ny tanindrazana tsy magneky zavatra loto no entina tona ny firenena manjary hoe loto midianany atsika zao hoe io tsisy resaka hoe matavitra resy zany tsy zany zavatra efa nisy no ny oampapa ary manana porofo ary zany nidonia la reine du Salegy mpanjaka maveny Salegy reny tsy matavitra hoe ny menace zagnahary mahery tanindrazana tseo ary vonona hagnavitra tanindrazana raha mpanakantso madio saigny mampanakantso vao ny tia tanindrazana tokony hoe hitsangana amin'izay raha zegny hagnavitra tanindrazana ty raha tenenay anagnanay porofo ny fahamarinana fa hoe alabato ny misy nanaro azy ambomay an'izay misy fampitanina kely azafady ianareo zao anatinay fomba ny K25 zany nareo miantso ny vahoaka malagasy hijoro nareo dia ohatrany ahoana le endriky le fijoroana andasanareo anatin'izy ina zany le hetsika heverinareo atao entina ny ahoana dia fanoherana le mosoka heverinareo fa misy ka zay moa hitanao tsara tsy manambola fa Andriamanitra sisa no andrasanay ka le hetsika andeha atao sanatria tsy andeha anakorotana fa hoe mba mitsangana tsy manaiky ny zava-misy depuis talohan'ny fifidianana ka hatramin'izao mba hisiany rariny eto Madagasikara raha tatahotra atsika aiza ny hoavin'ity firenenantsika ty aiza ny hoavin'ny tanoratsika ny hoaviny ry tanindrazantsika ray manontolo ka amiko efa vonona zahay hiaro ny zay olona andeha anakorotana zahay ary satria hoana tena hoe ny anay chance farany dia Andriamanitra sisa ka Andriamanitra no atokisako sy toza miteny zao ary atokisanay zay anditologna ary ka asakasaka an'izay andeha hagnano cinéma nefa Andriamanitra hiasa io tsy hoe tanindrazana masy tanindrazana mahery ary zay vonona miarapiko an'izay fotsiny ny atsoko voaka malagasy dia zao dernière chanson ho atsika flora valomanana tsy izy flora valomanana tsony rehefa tena potika Madagasikara dia alao dia n'izao dia mijoro mba tsy hanenina andao tsika hitsangana hijoro hanohitra ny tsirarina jereo ake ny ainatsika nanomboka 2009 potika ny firenena ny tanora ny varilavo satria tsy hanasa tsy nisy zavatra tonga tany amin'ny malagasy zany nataon'ireo mpitondra reo nanomboka 2009 hatramin'izao tsika miteny izao
Araroty ny fisiany président Ravalomanana amin'izao fotoana izao andao hijorontsika hitsangantsika anohitra ny tsirariny na inona io ange ny mpitandro filaminana ihany no manakorotany ny fanjakana ihany no manakorotany fa rehefa velana eo hevitra ny vahoaka malagasy tsy misy korotana zany eto tsy misy zavatra potika zany eto sanatria tsy avy aty amin'ny président Ravalomanana ny androbo fa efa fantatra hoe iza mpanao an'izany ary fantatra daholo izy rehetra ireo fa tsy midika koa hoe hijorontsika dia ndeha hanapotika animy sanatria miaraka amin'ny président Ravalomanana manangana fa tsy mandrava fanontaniana farany anako le olona le hotaritanareo hoe mba azo précisena hoe hidina an-dalambe ve sa ahoana ny tena mety ho fanina ihany manko mpanaraka ny vaovao fa hoe hidina an-dalambe ve ho aizy eo ihany koa ny ministeran'ny atitany ny teny fa tena fanosoram-potaka fotsiny nataon'ny K25 hoe izy na mibaiko ny lehibe ny distrika sy ny chef-pokotany fa diso daholo zany zavatra teny K25 zany manahoana ny famarinana zay ny fahitako azy izy tsy agnaiky hoe hiteny fa hoe zananao an'izany satria efa ratsy be ho anazy ane ary magnaja izy koa za magnaja monsieur le ministre satro ambany hoe teny hoe zananao an'le izy ka le raha fa misy proof be da be hoe fagnosoram-potaka tsisy fagnosoram-potaka zegny ino ma nitiavagna hoe agnosopotaka namany samy malagasy ny question kely fotsiny hoe mba apetraka be da be ny fitorigna mikasika ny candidat numéro 13 ka halaigny anazy daholo ve ny olona rehetrarehetra tsara hoe mba manana hoe mba misy hoe horesina hoe recevable les dossiers le fitorina zay tenen'ny numéro 13 dia mahazo ny mariny foana ny candidat 25 milefitra foana dia zay zany adara dia mandainga foana zany zay zao miteny tsoky fa hoe fanosoram-potaka hoe tiany alany zany président numéro 25 na dia tsy ilany zany miaraka taminy nandelanao tournée rehetrarehetra misy olana izy manana olana izy rahaveo le avolaveloko indray le agression physique jiaby magnerana ny nosy ty angaty tsy hitany tompony andraikitra am'izay ampitandro filaminana ve zay zavatra zay tonga dia mandeha ho azy tsisy hoe toiny azo atao foana zany dia hoe zay azo azy zay miteny an'izay zao dia hoe homena segna ho agresegna andranahary mahery tsisy olo mahavozo an'izegny amiko tokony tsy tangilana ny fanjakana satria olo ny fanjakana daholo atsika rehetra ka mba magnetina ny fanjakana jiaby eto ny tegna anaka koa agnampy zahay nampitandro filaminana satria zavatra tsy mety zany dia oloza ho any taranaka ny mpitandro filaminana ho any taranaka ny fitondra fanjakana koa zay satria ny agnadiovagna ny rava misy ho avy ny Madagasikara ny atao ka ho za hoe ampinareo zahay fanjakana ampinareo zahay mpitandro filaminana hitariky ny fahamarinana satria havanainareo namanainareo ilainainareo zay tsy androba velively zay hitarika hitariky ny fahamarinana fotsiny amin'ny mahamalagasy zahay nanakiraha ihany fantaniko hoe efa misy ny solotenany candidat tsara ihany na raha-maso nyfikirakirana fiana ny am'izany nareo ny milaza koa fa misy inona zany zavatra tena ny masonareo isiny anatany maro zany izy igny tonga tany zareo nanao confrontation fa solotenany confrontation solotenany candidat numéro 25 hita be hoe tsy zavatra tsy mety dia namaly hoe ny ray aman-drenao amin'ny seni hoe any amin'ny HCC no manova zany ka apetrako amin'ny vahoaka ny mamaly an'izay hoe le valiteniny seni hoe any amin'ny HCC fa zay tsy afaka anovatsony zay ny zava-misy tao amin'ny seni inona zany tena andasanareo amin'ny seni tena andasany amin'ny seni zany lizy tena voka-pifidianana marina transparent tsy mitangilana ato tsy mitongilana aty zay navoakany ary le tena hoe PV zay tegna nisy no avoakany ary satria le olo solotegnany candidat 25 no olo velony fa tsy PV scanné no ampiasaigny ka velona daholo reo olo hoe justifiena araka ny signature-andreo sy amin'ny légalisation zay natao misy raha toka izy hoe te hagnadon-tegnany zay ny tokony zava-misy fa tsy hoe mitongilana amin'ny ambadika ato inona ny makaty satria firenena le raha fa tsy kilalao